Ry ava-malala, tsy natateraka zany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka aoka nantona ny Tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika, ka anaraka izao tonom-bavaka izao, vavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitra, miondrika eto anatrehanao izahay, voavina reny didinao masina izahay, ka sady matahotra no malahelo mafy ankehitriny. Manenjika anay ny fieritreretanay, no nanomezanay alahelo anao sy nanaovanay izay matezitra anao amin'ny fiainanay isan'andro. Efa nomenao anay ny teninao, ny Baiboly, nefa namavainay zany, tsy noraisinay. Ny toriteny izay norenesinay to tsy nitondra ho amin'ny finoana akory. Ny teninao Kristy no nanampenanay sofina, eny, ianao Jesosy ilay teny tonga nofo no nolavinay. Kanefa misaotra anao izahay, fa tsy mamalanay miaraka amin'izay fahotanay ianao, fa mbola mamelanay bebaka aminao. Koa indreto izahay manantona anao, mitondra ny anaran'ny zanakao ilay tokana. Mamindrafo aminay Tompo, tario ny fonay, aizanay mibebaka marina aminao, dia mamela ny elokay, ary aza tsarovana intsony ny fahotanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Amen. Ry havana malala, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mamindra fo. Koa anao izay mibebaka marina, raisy eo am-pitsanganana ny teny famelana ny heloka ho metolotry ny Tompo anao.
fa hoy ny tompo ampionony ny oloko hoy Andriamanitra, mitority ny somafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Noho ny amin'ny Kristy Jesosy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ho anao izay voavela eloka, andeha hanambara ny finoantsika isika amin'ny fiarahana manona ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra raitsytoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nitsara ny napaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazofijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamina tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka avy an'Andriamanitra raitsytoa, avy any levi nitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera ny zao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka izay. Tonga amin'ny fotoana ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ka nomboka izany ny tompon'anjara amin'ny voankazo mamy. Aorian'izay dia ataontsika ny laharan-kira voalahatra ny 427, arahan'ny vavaka sy ny famakiana ny teny soratra masina. Dia mbola faly miarabantsika rehetra, ny ankizy, ny tanora amin'izao fotoana izao, satria fotoana koa moa izao zany
ho an'ny ankizy sy ny tanora dia manatitra an'izay arabizay amin'ny anaran'i Jesosy. Za zao mihina fa misy tonga dia mieritreritra zao atsangan'ilay soky eo indray zao tsika ankizy. Misy an'izany zao an-tsainareo fa fahazarantsika io dia mangataka izany zoky eo hoe ny ankizy sy ny tanora mahitsangana daholo. Mbola mety ankizy tsy mitsangana hivavaka aritsika. Saotra Jesosy fa fotoana sarobidy ionanay aminao indray izao. Ny fanamasina ny hanazava tsara ny teninao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola tsy mipetraka aloha aloha izany dinika tsara ohatrany hoe firy ary tsika ato mitsangana, tanora sy ny ankizy. Mpampianatra moatsiny tsy maintsy mijery ny mpianana aloha hoe izy avy ny tonga dia izy avy ny tsy tonga, dia aloha jereko tsara. Mahazo mipetraka amin'izay ny ankizy sy ny tanora e. Petrava mbola hitsangana ihany tsika avao fa jereo tsara. Hira olotsika aloha ary. Ny hira ataontsika petrana ihany dia ny hira 250 sy 500. 250 sy 500. Ataontsika pipetrahana io fa tsy manino. Andimy voalohany ihany andimy voalohany. Toky aho tompo azoko ny teninao, teny soa mahafaly eny aminao, e matoky aho tompo azoko ny teninao, teny soa mahafaly omenao aizao. Na madio kely an'ilay hoe hira vavaka aloha izay vao hira dinihetsika kely aloha hira io. Vakio tsara averina vakina anie andiny voalohany. E matoky aho tompo. Maninao zay? Maninona? Matoky? Matoky aho tompo. Satria maninona? Vakina faharoa azoko ny teninao. Dia vao indray teny maninona izy? Sady mahafaly. Teny soa mahafaly. Dia ny tohiny? Teny avy amin'izy indray? Teny avy aminao. Dia any amin'ny farany indrindra misy hoe nomena izy? Nomenao ahy izao. Matoky amin'ny tompo izany tsika satria fantatsika fa teny soa mahafaly nomeny atsika. Zay matoky amin'ny tompo tsika satria maninona? Teny soa mahafaly nomeny atsika. Dia fa ny olona nefa matoky tsy matoky ny anankiray. Ny olona anankiray matoky tsy matoky ny olona anankiray dia satria na ninona? Na mitaka. Tsy nantanteraka ny teny izay lazainy. Dia manjary tsy hametrahan'ny olona fahatokisana intsony. Ohatra hoe za zao zoko zao nindram-bolona tamin'ny olona anankiray, dia za zao miteny averiko amin'ny heriny dia tonga ny amin'ny heriny androany dia tsy naveriko ilay vola. Dia atokisan'ilay olona za satokisana. Satokisana intsony dia raha mindram-bola manaraka dia mbola atokisana mbola omeny sa tsy omeny intsony? Tsy omeny intsony satria nivadika fitokisana. Anankiray koa zao azontsika eritreretina rehefa nanao fanadinana tsika ny ankizy zany sy ny olon-dehibe, ny ankizy sy ny tanora, dia ny tenin'ny mpampianatra hoe rehefa afaka fanadinana eo dia omeko valisoa. Afaka tokoa izy dia tsy nomeny. Tsy nomeny. Dia mbola matoky azy ve mpianatra? Tsy matoky ve? Matoky azy ve mpianatra tsy matoky? Tsy maintsony tsy mahatoky satria ilay mpampianatra ve raha tsy manome zavatra nampanantenay dia omeny. Fa mianatra foana ny mpianatra fa avy eo tonga ihany izy.
dia zao ary tsika ilalao kely rehefa avy eo fa mora kely ilay kilalao. Izy ary antsika aloha tia milalao. Ray fotsiny ve? Roa, telo. Tsisy tia milalao any. Ary ny ankizy ihany tena tia milalao fa ny tanora tsy tia intsony. Apetraka ampidiana azy ary ny tanany. Ny ankizy ihany tsy tia, ny lehibe zany tsy tia milalao intsony. Nefa ny lehibe irany tena milalao ny aiza moa? Ato. Eto ihany. Dia eto foana. Dia eto hatrany. Fa kilalao izay lasain'ny zoky eto izy ary zao nefa nilalao an'izany raha osy jamba zany. Misy mahay an'izany ve? Za zao mino fa latsaka ny 10 taona tsy mahay an'izany intsony. Tsy hoe misy mahay an'izany raha osy jamba zany. Inona no anton'izy? Tapenana amin'ny maso misy olona 10, 10 ankizy kely zany dia manao faribolana izy dia misy olona anankiray tapenana amin'ny masony dia ahodikodina izy dia avy eo mamantatra ankizy anankiray dia tsapatsapainy hoe iza ary rehefa mahazo ankizy anankiray izy dia tsapatsapainy hoe iza ary za arakaraka ny volony, arakaraka ny orony, manao solomaso sa tsy manao solomaso, manao bracelet sa tsy manao bracelet. Dia rehefa fantany iny dia izay indray miboaka. Fa ny kilalaontsika androany ohatrohatr'izay ihany. Fa ataontsika hafa kely fotsiny. Zao ary iangaviako nareo tanora sy ankizy anakipy maso daholo. Akipy daholo maso, tsy mahazo mangala mpijery akipy daholo maso. Izay mangala mpijery eo dia tsy omeko. Izay kilalao hafa koa izay tanora tamin'ny taloha. Kipy daholo Fanontaniana. Izy ary izay manangan-tanana zany izay mamaly izay ao anatin'ny fanontaniana. Izy amintsika tanora sy ankizy tandemo tsisy mahazo mifampijerijery izy amintsika tanora sy ankizy no matoky an'Andriamanitra atsangana ny tanana. Tsy mahazo mijerijery hoe ny eo akaikiko manangana dia za koa anangana. Izay ny anton'ilay manakipy maso. Izy amintsika no matoky an'Andriamanitra ampidinina daholo ny tanana. Saotra tompoko. Tsisy nahita zao nareo izy tsy nanangan-tanana. Satria ny anton'izany dia ao anatsika rehetra ihany no tokony ahafantatra an'izay. Fa andao jerentsika ny ao amin'ny sokafana amin'ny baiboly dia jerentsika ao amin'ny Timoty 2 andininy 2. Timoty 2 zavady toko 2 andininy 17. Timoty 2 toko 2 andininy 17. Hitako teo zao ny antony nanjanonako kelikely anareo teo dia ahafantarako iza no iza avy ny tanora sy ny ankizy teto. Hitako teo zao fa tsy toizako. Nanangan-tanana daholo ve? Nanangan-tanana daholo kosa fa zao nanangan-tanana daholo tsika dia satria nanaiky satria hoe matoky an' Jesoa. Fa na tsy matoky aza tsika dia ahoana sisa? Vakitsika ny ao amin'ny Timoty 2 toko 2 andininy 17 izay voalaza ato amin'ny soratra masina vakitsika amin'ny aran'ny Tompo manao hoe fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Ny antony nanapanakipiako maso dia mba tsy ahitantsika hoa io tsy matoky an'Andriamanitra. Fa na tsy matoky azy isika dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Misy amintsika indraindray nefa tsika dia mihevitra fa mitovy amin'ny olon'Andriamanitra ka mety hoe hamitaka ihany koa. Fa mazava sady tsotra ny teny eto hoe fa na tsy matoky azy isika Andriamanitra dia mitana ny teniny fa tsy miovaova izany. Izay no lohahevitsika amin'ity volana febroary ity koa ilay manao hoe mitana ny teniny ny Tompo. Mitana ny teniny Tompo. Matoky atsika
hatrany zany Andriamanitra na dia tsy matoky azy ary asika. Ty misy tantara kely, boky kely izy ty. Misy anaran'olona voatonona ato fa io anaran'olona voasoratra fotsiny fa tsy haiko hoe ilay olona ao anatin'ny tantara no tena hoe izy. Sahirana ny renin'ny Koto. Zay ary zao ilay anarana. Sahirana ny renin'ny Koto amin'ny famelomana ny zanany satria efa maty moa ny vadiny. Dia rehefa reraka izy ka mandinika ny fiainana dia hoy izy hoe mba misy ihany ve zao Andriamanitra zao. Isaky ny visana izy zany dia miteny mahateny rery hoe mba misy ihany ve zao Andriamanitra zao. Fa maninona ny dia ataony toy izao ny fiainanay, fijaliana tsy misy fahataperany. Kivo tanteraka izy. Dia monomonina laveny zany izy dia lasa sanatria fa tena nametsin'Andriamanitra satria hoe mba misy ihany ve zao Andriamanitra zao dia fijaliana lalandava ny fiainanay. Indray andro raha nandeha mivavaka izy dia izao ny tenin'Andriamanitra nitoriana tao. Fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy. Dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Tamin'izay toriteny izay dia taitra tampoka ny renin'ny Koto nandrian'izay. Dia nazavay mitoriteny fa amin'ny maha olona antsika dia misy fotoana tsy matoky Andriamanitra isika rehefa mandalo zavatra sarotra indrindra na fahoriana eo amin'ny fiainana. Na dia raha tsy toa izany aza nefa ny fiainantsika dia tsy mba mamaly antsika kosa Andriamanitra fa mitana ny teniny. Dia izany no antony ianoantsika sy ianarana tsy tapaka tenin'Andriamanitra indrindra ao amin'ny sekoly alahady. Dia nanomboka teo dia tsy niferinaina sy monomonina intsony ny renin'ny Koto fa nanomboka lasa feno vavaka sy hira fiterana teo am-bavany. Dia itsika zany tokony azoto ifanerasera tsara amin'Andriamanitra fa izy dia tsy mba mamitaka ary mitana ny teniny. Averintsika raha hoe izao ilay kilalao teo dia za mantsy teo ohatranay teo nisy fanangatanana fa azy ny azy fa izao indray naovantsika ny kilalao. Akipy ihany ny maso dia izao ny fanontaniana. Iza no mitsangana izay tsy matoky an'Andriamanitra? Dia mbola mitohy ny fanontaniana mitsangana izay matoky an'Andriamanitra. Averintsika ary ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:7 manao hoe fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Hivavaka isika. Dia averintsika daholo hivavaka isika. Jesosy zokinay io, saotra anao fa matoky ianao. Na dia tsy matoky anao aza ao indraindray. Avelao ny atsoko noho izany. Voninao atoky anao sy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra iray ihany mahazo mipetraka isika.
Araka ivavakantsika tompoko. Jesosy tomponay eo, indreny fifalianay raha mbola manana fotoana, sarobidy nomenao toy izao ahafahanay miaino anao. Manakambara aminay isan'andro ianao. Koa indreto izay rehetra, tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina, sokafy ny fo mampanahinay, ny sainay, ahatakaranay izay tianao ambara aminay. Amarino eto amin'ny fiangonanao Tompo, ny teninao, fa tsy hiverina foana aminao raha tsy nahavita izay sitrakao nampandehananao azy eto aminay. Ny lanitra tsy ny tany ho ianao ho levina, fa ny teninao tsy ho levina. Tiako izany teninao izany, ho tonga soamatsara ty anatinay tokoa, tario ny mpanomponao izay hamaky izany, mba ho voavaky tsara izany, ary hitaio sy tario tokoa ny mpanomponao izay ampitondrainao ny afatrao, mba ho tafita tsara aminay vahoakanao rehetra, ny tianao ambara eto amin'ny fiangonanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 5:5, andininy 9 ka hatramin'ny 11. Isaia 5:5, andininy 9 ka hatramin'ny 11, hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany, no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any, raha tsy efa nahavonto ny tany, ka nampaniry sy nampahavokatra azy, mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy, sy anina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay alokan'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay ampandehaniko azy. Matio 5:20, andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Matio 5:20, andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny anarany fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaikimby eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, sy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko sy mba ho levina. Asan'ny apôstôly 7:20, ny andininy 1:20 hatramin'ny 9:20. Asan'ny apôstôly 7:20, ny andininy 1:20 hatramin'ny 9:20. Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe, ry tompoko lahy, tsara raha ho niaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta, mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fahatiantoka izao. Ary ankehitriny
mananatra anareo aho mba hatoky fa tsy ho isofaty anareo fa ny samby ihany no very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoko nitsangana teo anilako alina ka nanao hoe aza matahotra ary Paoly fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'i Kaisara ianao. Ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao, koa matokia ry tompoko lahy eo. Fa mino an'Andriamanitra aho ka tsy ho tonga araka izay voalazany, fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany, nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsangana isika manao ny hira 420. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Amen. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny hery havako malala, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Manohy hatrany ny loha hevitra manao hoe mitana ny tenintsika ny tompo isika ry havako malala amin'izao alahady faharoa amin'ny ity volana febroary ity izao. Ary ity alahady ity araka ny nilazam-pitarika azy teny am-piandohana dia alahady natokany FBFJKM ho alahady ny Baiboly. Maro karazana ry havako malala ireo boky malaza ary nahasondriana ny olona izay nisoratan'ireo mpanoratra sangany sy ngeza lahy teto amin'izao tontolo izao. Rehefa nivadibadika nefa ny vanim-potoana ary niseho ireo tranga maro samihafa dia toa lefy laza ary toa tsy retsony izy ireny. Fa ny mahagaga dia ny Baiboly izay tsy mba mety lefy laza. Ny mahavariana aza dia marina mandrakariva ary miteny amin'ny vanim-potoana rehetra izay miseho izany Baiboly izany. Midika izany fa tsy tenin'olombelona fa tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Koa sokafy ary havako malala amin'ny Baibolitsika ary eo ka hivelatra eo anoloantsika ny filazantsara araka ny Matio 4:20 ary ny 5:30 ihany no akantsika afatra. Iarahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Intelo ry havako malala no ahitana izao tenin'i Jesosy Kristy izao ao amin'ny Baiboly satria samy nanoratra izany teny izany avokoa na i Matio na i Marka na i Luka. Ny isa telo izay milaza fahafenona sy fahatanterahana. Araka izany dia tsy maintsy ho tanteraka ny teny lazain'i Jesosy satria Andriamanitra mitana ny tenin'izy. Fantaniana ry havako malala no hovaliana akantsika afatra lehibe amin'ity anio ity. Ny fantaniana voalohany dia izao: mitondra inona eo amin'ny fiainantsika ny fahafantarana fa ho levina ny lanitra sy ny tany. Mitondra inona eo amin'ny fiainantsika ny fahafantarana fa ho levina ny lanitra sy ny tany. Roa no azo amalina izany fantaniana izany.
ny voalohany dia zao: ny fahafantarantsika fa ho levina ny lanitra sy ny tany dia tokony hitondra fiovana rafi-pisainana eo amin'ny fiainantsika. Tokony hitondra fiovana rafi-pisainana eo amin'ny fiainantsika. Rafi-pisainana tahaka ny ahoana moa ry havako malala no ilana miova. Ny olombelona amin'ny maha olombelona azy dia tsy maintsy mitsinjo sy mihevitra ny ho avy, na manao irony antsoina hoe provision. Fa izao kosa ny zavatra mahagaga dia indraindray tsy mitsinjo ilay ho avy any ambadika izao hita maso zao, fa ilay ho avy eto amin'izao tontolo izao ihany. Izany fisainana izany mantsy no hita tao Andry Petera raha nanontany an'i Jesosy Kristy izy nanao hoe: indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, ka inona ny tokony ho azonay? Manantena zavatra eto amin'ity tany mandalo ity. Ilaina ry havako malala no mahafantatra fa ho levina ny lanitra sy ny tany mba hanova rafi-pisainana eo amin'ny fiainantsika, ka tonga antsika tsy hanorina amin'ny fiainantsika eto amin'izao fiainana mandalo izao, fa hibanjina sy hitodika ny amin'ny ho avy. Ny valon'ny faharoa ny hoe mitondra iny eo amin'ny fiainantsika ny fahafantarana fa ho levina ny lanitra sy ny tany. Faharoa dia izao: mitarika antsika hiomana. Mitarika antsika hiomana. Ny tiany Jesosy ambara eto amin'ity toko fahaefatra amin'ny 20 manontolo ity ary isan'ny tanjona lehibe nanoratana izao toko izao dia ny hiomanan'ny mpianany mialohan'ny iverenany eny amin'ny rahoalanitra. Ary izany fiomanana izany dia vokatry ny fahitana ireo famantarana sy ireo zavatra mitranga maro samihafa. Asain'i Jesosy Kristy maka-lesona amin'ny aviavy ny mpianany. Ny fanontaniana dia hoe maninona moa ny aviavy ny resahany fa tsy azo hafa. Any amin'ny filazantsara araka ny liko mantsy dia miteny izy hoe ny aviavy sy ny azo rehetra, satria i Matthieu rehefa nanoratra dia mitodika kokoa amin'ny jiosy, ary ny aviavy teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia isan'ny foto-tsakafo ary hita eny amin'ny fiainana andavanandro. Toa te hiteny izany Jesosy Kristy hoe ilay famantarana dia tsy zavatra any ambadiky ny ala, fa zavatra hita amin'ny maso isanandro isanandro. Ka matetika moa rehefa zavatra mahazatra dia tsy dia miraika loatra ny olona, fa hoe efa filma efa nanino zany, efa nandeha zany. Zany ny zava-misy. Tsy takina fiainana nery havako malala, fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha mamaky tsara ity toko fahaefatra amin'ny 20 ity isika, dia efa miseho avokoa ireo famantarana fito ambaran'i Jesosy Kristy fa loza iseho sy hitranga mialohan'ny iverenany eny amin'ny rahoalanitra. Ny faharavan'i Jerosalema efa tamin'ny andron'ny mpianatra zany dia efa rava. Ny faharoa ny ady sy filazana ady, hatramin'ny ady lehibe voalohany mandraka ankehitriny dia misy mandraka hariva zany ady sy filazana ady zany. Isy firenena hitsangana amely firenena, ny mosary hitantsika zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny horohoro-tany, ireo loza maro samihafa, ny fanenjehana ny kristianina, fa indrindra moa ny fisehoan'ireo mpaminany sandoka sy Kristy sandoka. Ny fahafantarana ireo rehetra ireo, ny fahitana izany zavatra rehetra zany dia tokony hitarika ny olona ho amin'ny fiomanana. Alaivo sary an-tsainany hoe tsy nisy ny meteo, ary dia samy tsy misy mahalala ny olona, fa rehefa tonga ny cyclone dia tonga fotsiny amin'izao. Inona reny zavatra mety nitrangy raha teto Madagasikara fotsiny jerena? Mety faty olona tsy tambo isaina, fa dia ny fiomanana zany, ny fahafantarana zavatra anankiray dia mitarika antsika ho amin'ny fiomanana. I Jesosy Kristy mihitsy no ny lobavy eto, ary tsy maintsy ho tanteraka ny zavatra nolazainy, fa ho avy indray izy, ary amin'ny fotoana izay hiaviany indray no hahafoana ny lanitra sy ny tany, fa ny teniny kosa tsy mba ho levina. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, fotoana mety izao hanovatsika indray ny rafi-pisainantsika, ka tsy hanorenantsika amin'ny fiainantsika eto amin'izao fiainana mandalo izao, fa hibanjinantsika kosa ny ho avy ao amin'i Jesosy Kristy. Izao vanim-potoana iainantsika izao ihany koa dia fotoana fiomanana. Indray maka rehefa nandre ny toritenin'ny pastera ity rangahy anankiray, dia tapa-kevitra izy
ary tonga mangingina tao amin'ny pastera ka nilaza hoe noho izany afatra nampitainao tao anatin'ny toriteny pastera dia manapa-kevitra hiala amin'ireo ditrako rehetra sy ny fahadalako fa zao avelao aho aloha amin'ity androany ity mba hanao faradoboka miaraka amin'ny zalahy fa raha pitso tsy azo intsony. Dia hoy pastera namaly tsy taitra hoe tsara ny fanapa-kevitrao fa izao ny anio ary zo ankehitriny izao ny fotoana mety indrindra. Dia sady nitsikitsiky izy no nyteniny tamin'ny pastera hoe aleo aloha mba handeha farapara ny pastera dia nangata-dalana. Dia lasa tokoa izy kinanjo tany amin'ny fanatanterahana ny asany tany tamin'ny fotoana iny ihany, nisy lozany tranga ary dia maty tsy tratrano izy. Nanahoana ny fanapa-keviny? Tara ny fanapa-keviny fa ny anio sy ny androany ry havako malala ny fotoana mety indrindra. Andraisantsika fanapa-kevitra ka inona ary ny fiomanana izay andrasan'ny tompo amintsika. Ny fiomanana izay andrasan'ny tompo amintsika ry havako malala raha atao tsotra ary raha fitinina dia tsotra ihany. Hoy Jesosy Kristy ny hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakana lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Izany hoe ny anao ny sitrapon'Andriamanitra, ny amela ny tsy tokony atao ary anao kosa ny tokony atao. Izany ry havako malala ny fiomanana andrasan'ny tompo amiko sy andrasan'ny tompo aminao. Fa manazava bebe koa ny any amin'ny Isaia 5:5 ny 7 izay iriko iarahantsika mamaky. Isaia 5:5 ny 7 perikopantsika tamin'ity androany ity ihany manao hoe aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany ary ny tsy marina ahafoy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'ny Jehovah ireny. Ny fiomanana tsara indrindra zany dia ny fitodiana sy ny fiverenana ao amin'Andriamanitra. Ny fahafantarantsika zany ry havako malala fa ho levina ny lanitra sy ny tany dia mahatonga antsika hanova rafim-pisainana ka hibanjina ny Jesosy Kristy fa tsy hovariana amin'izao fiainana mandalo izao. Aza manjeny andro lavy, aza manao anakapoto ny any sasany hoe efa ela ihany no na enoko anambady bevoka, mbola tsy nanina ihany izy, mbola tsy teraka ihany izy. Aza manao anakapo tahaka izany. Fa araka ny perikopa izay tsy voavaky moa fa amin'ity 4:4 ity dia tsy fantatra ary tsy misy malala hoy Jesosy Kristy na ny andro na ny ora. Fa anisan'ny ray faharoa raha fitinina izay fizarana voalohany izay nresantsika teo ihany koa, ny fahafantarantsika fa ho levina ny lanitra sy ny tany dia tokony mitarika antsika hiomana dian'izao, hiomana sahady hiaona amin'i Jesosy Kristy rehefa tonga amboninahitra izy. Fa ny afatra faharoa ampitaina amintsika ry havako malala dia ny fanontaniana faharoa zany dia izao: inona no andrasan'i Jesosy Kristy raha nilaza izy manao hoe ny teniko tsy mba ho levina? Inona no andrasan'i Jesosy Kristy raha nilaza izy manao hoe ny teniko tsy mba ho levina? Tokana ihany ry havako malala ny andrasan'i Jesosy Kristy raha nilaza izany izy dia tsy inona akory fa ny ananam-piana amin'ny fahatokiana ka hiorena amin'ny finoany tsara eo anatrehan'ny tompo manoloana ny zavatra mitranga sy miseho. Ny ananana fahatokiana, ny fahafantarako sy ny fahafantaranao zany fa tsy ho levina ny tenin'Andriamanitra dia ny ananantsika fahatokiana fa tsy maintsy ho tanteraka izay ambaran'ny tompo. Hoarina amin'ny ranonorana sy ny oram-panala avy any an-danitra moa ka tsy miverina amin'ny foana raha tsy efa nahavotony tany ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita any amin'ny Isaia 5:5 ny 10. Rehefa tonga tokoa mantsy ny rano dia mando ny tany ary dia mitsimoka ny zava-maniry eo amboniny, fa tsy mitsimoka fe mitsimoka fotsiny ihany fa mamoaka inona? Mamoaka voa ary misy voan-drasana. Dia tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay afafy, ny tenin'Andriamanitra izay toriana amin'izao tontolo izao dia endrasana vokatra, endrasana voa amintsika tsiraray avy. Dia tsy inona koa zany fa ny finoana velona. Ry havako malala, koa satria vokatry ny tenin'Andriamanitra tsy mety ho levina zany ny finoana, dia tokony tsy ho levina ihany koa ny finoana izay ananantsika. Finoana tsy mety levina no andrasan'ny tompo amintsika. Ary zany raha teo no nitenenany amin'ny Petera manao hoe nefa izao mangataka
mba tsy ho levina ny finoanao. Ry havana, i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, tenin'Andriamanitra velona, ka ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra zany dia midika hoe fandraisantsika ny Jesosy Kristy ihany koa. Ary ny fampiorenantsika amin'ny finoantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia midika ho fampiorenantsika amin'ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy ilay vatolampy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny fahafantarantsika kay fa tsy ho levina ny tenin'Andriamanitra dia tokony hampitombo bebe koa sy hampiorina amin'ny finoantsika an' Jesosy Kristy. Izao vanim-potoana lalovantsika izao dia vanim-potoana sarotra, vanim-potoana izay hisedrana ny finoantsika tsiraray avy. Ary dia maro tokoa ankehitriny ny mivily lalana, maro ankehitriny ny miverin-dalana. Raha tsy resaka fotsiny aho ny hoe talohan'ny isian'ny valanaretina dia mirafitra tsara ihany ny dabilioan'ny fiangonana, fa tao anatin'ny vanim-potoana ny valanaretina dia nisy ny elanelana ray metatra, fa na dia efa nalalaka aza ny fiangonana dia lasa voahaja ihany ny elanelana ray metatra ao am-piangonana. Nakaiza zany le olona nipetraka teo amin'ireny elanelana reny? Misy ny mihemitra. Fa ho anao, ho antsika izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, na ato amin'ny trano fiangonana na any amin'ny tokantrano any, dia tsarovy fa ny tenin'Andriamanitra izay afafy amintsika ka nahafantarantsika fa tsy ho levina mandrakizay, dia tokony hampiorina koa ny finoantsika an'Andriamanitra ary tsy ho levina ihany koa ny finoantsika. Raha ny tenin'Andriamanitra izay marina no hanorenantsika amin'ny finoantsika an' Jesosy Kristy velona dia manana fahatokiana fa tsy hiova ihany koa izay rehetra nambaran'ny Tompo amintsika tsiraray avy. Eo amin'ny andinin'ny fahaefatra amin'ny telopolo dia misy teny tahaka izao: lazaiko aminareo marina tokoa io Jesosy Kristy, fa tsy ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Midika izany fa ny taranaka mifandimby no ahita sy ahafantatra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izay hitokiako sy hitokinao. Raha fitina ry havako malala ny afatra nambara amintsika, ny fahafantarantsika fa ho levina ny lanitra sy ny tany dia tokony hanova ny rafi-pisainantsika ka tsy hanorenantsika amin'ny finoantsika amin'izao fiainana mandalo izao. Fa indrindra ihany koa iomanantsika dian'izao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ambony nahitra, ka tsy ho gaga intsony zany Jesosy Kristy raha hiverina eny amin'ny rahoalanitra ka an-tany manao hoe ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy, fa tena ahita izy noho ny tenin'Andriamanitra izay renesintsika, noho ny fahatokitsika ny tenin'Andriamanitra lay tsy ho levina mandrakizay. Alahadin'ny Baiboly ity alahady ity, andeha ry havako malala tsy atao haingina latabatra any an-trano amin'ny fotsiny ny Baiboly, fa ho vakiana isan'andro arak'izay azo atao mba hitomboantsika amin'ny finoana sy ny fahalalana an'Andriamanitra. Ary raha samy an-damy fotoana ihany maro amintsika ny miondrika lava ao anatina finday, andeha mba tsy ny tambazotra tseratsera sy ny firesahana amin'ny namana na ny fanaovana jeu arak'izay ny tenen'ny 10 minitra ny sekoly alahady teo no andanitsika fotoana be indrindra ka hiaretantsika tory hatramin'ny 12 alina azy, fa andeha mba ny famakiana ny soratra masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika izay ankasitrahany kosa anie izany avatra izany, ka hatonga antsika hifikitra sy hitoky amin'i Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra velona, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Amen.
miombona amin'ny vavaka fangatahana isika. Vavaka isika. Isotranao zay ry Andriamanitra rainay eo fa mazava aminay tokoa ny hafatra ao. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teninao dia tsy mba ho levona. Koa mangataka izahay Tompo, mba hisy fiantraikany aty anatin'ny rafi-pisainanay izany. Tsy hifikitra amin'ity tany mety levona ity, fa hiomana mandrakariva, hibanjina anao Jesosy Kristy, hiverina aminao Andriamanitra rainay, hiala amin'ny ratsy izay fanao. Misaotra koa ny amin'ny teninao izay nomenao anay, izay miteraka fahatokiana sy finoana ty anatinay. Ary ny finoanay dia tsy ho levona, satria tehirizin'ny teninao, ianao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Mivavaka izahay ankehitriny ho an'ny fampelezana ny Baiboly eto amin'ity nosinay ity. Io izany mba hahenika ny nosinay ho vo tsara tokoa, ka hitondra vokatra tsara ho amin'ny fanjakanao. Mivavaka izahay ho an'ny tsy salama rehetra, na ny tokantrano na amin'ny toeram-pitsaboana, n'aiza n'aiza misy azy. Mivavaka ho an'ny mpitsabo, ho an'ny mpikarakara sy ho an'ny tsy salama izahay, mba ho vanginao izy ireny Jesosy Kristy. Mivavaka ho an'ny fiangonana izahay, mivavaka ho an'ny ray aman-drem-pitandrina mianakavy izay napetraka ao hitandrina eto amin'ity fitandremana ity. Mivavaka ho an'ny birao-piangonana izay miara-miasa aminy, ny fikambanan'ny diakona sy lolona, ny sampanasa ireo vomera samihafa. Mivavaka izahay ho an'ny firenena, miara malagasy Tompo amin'ny andavanandrom-piainany. Mivavaka izahay amin'ny fanarenana ny firenena, indrindra tamin'ny fahavoazana noho ny loza voajanahary. Mivavaka izahay mba hananany malagasy ny faherezana ny amin'izay zavatra mbola ho avy. Manolora saina ny mpitondra ary ampanjakao eto amin'ny nosinay ny soatoavana ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Mivavaka izahay Tompo amin'ity herinandro izay mitsidika ity, hiatrehanay ny herinandro ny ankonana sy ny fianakaviana. Anjakao tokoa ny fifankatiavana ary dia hisy fiovana hita taratra amin'ny isa tokantrano. Ampahirezo ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana sy ny fitezana. Omeo fahendrena ny ankizy ary manjaka Jesosy isa tokantrano ianao. Dia misaotra raha afaka manona izany vavaka izany eto anatrehanao izahay, ary atambatray amin'ilay vavaka nampianarinao izany manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ao masinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao, ity tany tahaka ny an-danitra. Manio ny anina sahazavanay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, anafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hiroso amin'ny filazana ny rarahan'ny fiangonana isika, ka omena ny tompon'anjara ny fitenenana. Tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny rarahan'ny fiangonana tsika riavana. Izany dia tomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray am-pelantanana. Avy eo nisy ny fanentanana ataon'ny mpikambana ao amin'ny hafa, nisy ny fanentanana ara-pahasalamana, ary dia ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny rarahan'ny fiangonantsika anio. Fampatsahivana, ampatsivintsika biraon'ny fiangonana fa izy ny fivoriana anio lahady 17 febroary ao amin'ny Petite Salle ao amin'ny Akana, aoriana ny fanompoam-pivavahana maraina. Ampatsivintsika fa efa niditra nianatra tamin'ny lahady teo ny katekomenina. Tahaka izany ihany koa efa niditra nianatra androany ny mpianatra ao amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ary araiky ny fandaminana dia hemitra ny 20 febroary 2024 izao
ny fivoriana iarahan'ny baorao-piangonana amin'ny komity mpitantana any akany sy ny komity fa 520 taona na mpitandrina ny Randrenasoa Alain. Ny alahady 13 febroary 2024 dia alahadin'ny baiboly, noho izany dia samy anamarika izany fotoan-dehibe izany isika rehetra isam-piangonana mandritry ny fanompiavana maraina. Iarahan-kalaza n'Andriamanitra tompontsika sady tompon'ny fikambanana koa isika rehetra anio tolakandro manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny ekara isotry. Araky ny zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny no ny famaroan'ireo traboina vokatry ny fiakaran'ny rano tamin'ny faritra maro. Ny FFKM dia manao antso-tolo-tanana avy amintsika fiangonana miombona ao anatiny sy ireo ratra mangaika rehetra ary ny sampanasa isa-tokony arak'izay fandaminana efa hitantsika ka aokatsika anao ny fanohanana ho an'ireo havantsika izay manana ny traboina. Ny andinindiny dia azontsika jerena ao amin'ny fandaharana. Eo ambany fiahin'ny foloan'ny FJKM Andriamatoa Irako Andriamasoa mpitandrina, ny FIB FJKM amin'ny alalan'ny voameran'ny fianakaviana, ny renin-jaza kristianina, ny KPMS, ny ARM, ny fikambanana tokantrano vavolombelona, ny CETELA, ny FTVR, ny FDLRM dia mikarakara hetsika herinandro ny fanorenana sy ny fanavozam-pitiavana izay ho totosaina ny 14 ka hatramin'ny 17 febroary 2024. Isy ny famerabelara-kevitra mandritra izany fotoana izany ary isy koa ny fifananana izay andraisantsika valisoa. Ny andinindiny amin'izany koa dia azontsika jerena ao amin'ny fandaharana. Araky ny fandaharam-potoana dia iroso amin'ny vodipiti andian'ny fahatelo koa isika izay ho tanterahana ny 14 febroary ka hatramin'ny 19 febroary. Dia efa misy ny fandaharam-potoana izay azontsika jerena ihany koa ao amin'ny fandaharana. Ny FIB FJKM dia miantso ny zanaky ny fiangonana rehetra izay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny famoronana hira sy ny fanaovana sary mba handray anjara amin'ny hazakazaka amin'ny famoronana hira faneva sy sary famantarana ho amin'izany fifaninanana hazakazaka masina izany. Azontsika jerena fandaharana koa ny andinindininy ny amin'izany. Ho fanantanterahana ny vinan'ny FJKM manao hoe voatory filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Ny FIB FJKM dia manasa ny kristianina FJKM rehetra iombona amin'ny fotoam-panokafana, ny fanompoavahana iso tanterahana amin'ny teny anglisy ny alahady 13 febroary 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Araky ny tetiandron'ny Safify Sondaparitany amin'ny alalan'ny Tobetela Itatsoambibao dia asaina mpitandrina ny fiangonana ny sampana fifoazana ny zanaky ny fifoazana rehetra eto amin'ny Sondaparitany misy atsika anatrika amin'ny fiofanana zo tanterahana ao amin'ny Toby ny zoma 20 febroary 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina izay atomboka amin'ny fanompim-pavahana fanokafana ary farana kosa amin'ny 4 ora sasany tolakandro. Amin'io koa nankalazana an'Andriamanitra sy ankasitrahana ny mpanompony Ramatoa Razafiaso Voahirana noho ny 10 taona mahampandrarahany Toby azy. Avy amin'ny sampana fifoazana ihany noho ny fitahin'Andriamanitra ka nahatratrarantsika ny taona vaovao 2024 dia fifaliana ho an'ny Filosony Birao ary ny komitiny FMFRM manasampitandrina sy ny fiangonana ary ny mpikambana rehetra amin'ny sampana fifoazana ho tonga hanatrika ny firalahin'ny mpiandry. Izany to tanterahana ny sabotsy 19 febroary manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ao amin'ny FJKM Anosy Vavaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny biraon'ny sampana fifoazana. Tahak'izao manarak'izao rehefa ny fandaminana ny amin'ny herinandron'ny finoana sy ny fianakaviana izay azontsika jerena ihany koa ao amin'ny fafana ao ivelany. Lolona sy dekona tompony anjara ny alatsinainy 14 febroary ny sokajy antso, ny talata 15 febroary ny sokajy mino, ny alarobia 9 febroary ny sokajy matoky, ny alakambisy 17 febroary ny sokajy maharitra ary ny zoma 7 febroary ny sokajy antso.
Ny alatsinainy 14 febroary ny mitarika Ramatora Sanajoelina Isabella ny mivavaka ny Sokajy Antso ary Mira ny Antsana Ambavady Mitafa. Talata 15 febroary ny mitarika Ramatora Betrano Janine ny mivavaka ny Sokajy Mino ny Mira ny Miasa Fia. Ny alarobia 15 febroary ny mitarika Ramatora Ilarsolalaina ny mivavaka ny Sokajy Matoky ary ny Mira ny Eselike. Ny alakamisy 17 febroary ny mitarika Andria Tsarasoa Tina Daniel ny mivavaka Sokajy Maritra ny Mira ny Ama ary ny Soma 17 febroary kosa ny mitarika Ramatora Kotondrabenyanitra ny mivavaka Sokajy Antso ary ny Mira kosa ny SDK. Atsona ny Brown FF mba hivory ny sabotsy 20 febroary 2024 dia mifiviry Brao manomboka amin'ny 7 ora maraina ary etsona ihany koa ny komity izay hivory manomboka amin'ny 7 ora maraina. Taratasy avy amin'ny afa atsona ny mpiandraikitra sy ny ankizy fa misy afa ny arivo manomboka amin'ny 2 ora ho an'ny mpiandraikitra ary manomboka amin'ny 2 sasany kosa ho an'ny ankizy. Ilazana ihany koa isika fa amin'ny 20 febroary zao ny vokatra koa samy mitondra ambavaka izany fotoana izany. Fivorian'ny komity lehibe voalohany amin'ity taona ity ho an'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana izay ataony amin'ny FJKM Ziona Manjakandriana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Koa miantso ny mpitandrina sy ny dekona roa voafidy anatrika izany fotoana izany. Taratasy avy amin'ny Ama anio 13 febroary 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny fiangonana sika no anatanteraka ny Assemblée Générale voalohany amin'ity taona ity. Izy kosa ny fianaran-kira ny alakamisy manomboka amin'ny 9 ora sasany hariva sy ny sabotsy manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ho fankalazana ny 17 taona ny jorony sampana fifazam-bavady Mitafo izay isin'ny concert ny 13 martsa 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro dia misy ny sakafo maivana amin'ny barikety izay amidy. Ny tike na ny tapakila fandraisana anjara dia afaka jifaina manomboka ny alahady 20 febroary ho avy izao amin'ny vidiny 5,000 ariary. Avy amin'ny sampana fifazana ihany mampatsiatsika ny sampana fifazana fa isy ny asa sy fampahirizana aoriana ny fampovavana maraina. Ilazana ny mpikambana amin'ny tany ketsa rehetra mba hijanona aoriana ny fanompivavana maraina ao amin'ny akanjo Albert Daniel aoka sika mba hifampilaza. Ilazana ny mpikambana amin'ny Eselike fa misy ny famerenan-kira izay aoriana ataontsika aoriana ny fotoam-pivavana maraina ao amin'ny akany Albert Daniel. Ifandamitsika tompoko ny amin'ny fampiasana ny akany. Avy amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra isy ny fiofanana zomenan'ny mpampianatra ny sabotsy 19 febroary manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina eny amin'ny FJKM Mandrosoa Ilafy. Aokitsika mpampianatra mba hijanona aoriana ny fanompovavana maraina mba ahafahantsika manao ny fandaminana. Ny fiofanana sy ny fanomanana ny asa izay miandry ny dekona sy lola amin'ny Sokajy Mino dia ho tanterahana ny sabotsy 17 febroary manomboka amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny akany Albert Daniel. Mariana fa ny ray aman-dreny mpitandrina no anatanteraka ny fampianarana. Ilazana isika dekona sy lola faharoso ny sabotsy 10 martsa amin'ny 7 ora maraina ny fiofanana izay tokony tanterahana ny alahady 12 martsa 2024. Ny mitondra amin'ny fampianarana amin'izany dia ny ray aman-dreny mpitandrina Dr Irako Andriamasoami foloan'ny FJKM. Ny lohateny ho velabelarina amin'izany dia votoso filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Taratasy filazana manjo. Ny fikambana masera fiaramiaina ambavaka Mamre FJKM dia mampandre antsika fa Rabearnivo Malala Jean Barthélemy anadany masera Rarinivo Malala Angeline dia natsony ray hodany aminy ny alatsinainy 7 febroary
tany Maivatanana ny razana dia efa voalevina ny 9 febroary. Noho ny fodiaman-dRamatoa Rasoamanana Ravantsao Elizabeth dia manko ny fiangonana ny talata 12 febroary manomboka amin'ny 4 tolakandro ao Ankadivato. Taratasy fisaorana Rakotoniaina Andretaina Benjamin ny zanany ao anatin'izany Ranarjona Tsifasosy Régine fianakaviana manontolo dia mitondra ny teny fisaorana sy fankatelemana ho amin'ny fiangonana manontolo tamin'ny fampiarezana noho ny fahalasana ny ava-malala Ramatoa Rakotoniaina Andretaina Agaty. Andriamanitra me amaly fidianareo. Mariana fa fianakaviana dia namela fararakitra ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Ary farany ny fianakaviana Tobiko Vavy Rasoa Zananary Lucienne dia nametraka fararakitra ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Ho an'ny Andriamanitra ny voninahitra. Mbola faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mijoro eto ny tenako, misy solon-tena ny ao amin'ny hafa. Ny vokatra izay tokony ho tanterahinay tamin'ny 9 febroary 2024 dia ahemitra amin'ny herin'ny anio 20 febroary 2024 noho ny amin'ny toetrandro. Toy izao ny andindinin'izany. Noho ny amianara-pahasalamana dia tsy misy ny fivarotana ny tsakitsaky fa ny voninkazo isan-karazany izay mampiavaka ny hafa izay ho hitanareo atao amin'ny tokotany Antsinanana dia ny bie mofomamy izay efa nojifaina tamintsika afaka raisinareo koa ao amin'ny tokotany Antsinanana dia ho an'izay mbola tsy nahazo bie dia mbola misy ny mofomamy anankidimy afaka jifainareo amin'ny vidiny mirary dia misy koa ny valopy izay efa nizaraina tamintsika misy ny efa nanatitra dia ho an'izay mbola tsy nanatitra koa dia misy ny andray azy amin'ny tokotany Andrefana dia ho an'izay mbola tsy nandray anjara nefa maniry ny andray anjara sy hanohana ny hafa dia misy ny boatin-drakotra izay ho hitantsika etsy amin'ny fidirana etsy amin'ny herin'ny anio dia afaka arotsakareo ao izay foinareo ary hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana 2:4 manao hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Ho an'Andriamanitra iraiky ny voninahitra. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanentanana ara-pahasalamantsika amin'izao fotoana izao dia ny lohateny hoentiko izany dia mahakasika indrindra ny fifaliana satria ny fifaliana izany manampy antsika olombelona amin'ny resaka hoe hery fiarovana amin'ny aretina isan-karazany sady miteraka filaminan-tsaina sy fiadanam-po. Resahana manokana izany amin'izao fotoana izao satria maro be loatra le zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina hoe misy valanaretina, misy fiovan'ny toetrandro mahatonga rivo-doza, safodrano miteraka fahantrana dia tonga ny tebiteby sy ny ahiahy. Nefa raha mandinitsika ny tapany voalohany amin'ny resaka ao ataoko izany dia hoe na tsy nisy ary nefa n'izany rehetrarehetra izany dia efa tsy dia nahay ny faly ihany tsika. Dia ny tapany faharoa hoe ao anatin'ny olana mihitsiny vao meka tena tsy faly tsika. Ao amin'ilay tapany voalohany izany dia hoe taloha na tsy nisy ara ny valanaretina, na tsy nisy ara ny fiovaovan'ny toetrandro, na dia tsy mafy be loatra ara ny fahantrana dia efa tsy faly ihany tsika. Miseho amin'ny endrika hoe tsy fahafenoana izany eo amin'ny fiainana, ohatran'ny hoe tsy mety afa-po mihitsiny izany. Dia malahelo lava, dia malomaloka, dia mitaraina, dia momonina foana, ohatran'ny hoe tsy manana fahazinana mihitsy izany sy fahonoana tena. Ny antony mahatonga an'izany izany ohatra hoe efa eo daholo ny fianakaviana, ny olontiana rehetrarehetra efa manana ny sahaza satria izay foana ilay vavaka averimberina hoe omeo anay anio ny anona sahaza ho anay.
dia nefa zany a tsy nety afa-po tamin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Inona zany no mahatonga an'izany? Azo eritreretina hoe misy ohatran'ny fantsona zany a eo ambony lohantsika, na hoe canalisation na hoe antenne mampifandray atsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Le fahasoavan'Andriamanitra zany dia heverina hoe ny fahasalamantsika, ny fahavelomantsika mbola miriri, ny lanitra manga, ny sakafo mbola afaka hohanitsika isan'andro na dia ravim-bomanga ary, ny trano mbola afaka hipetrahantsika na dia tsy vila, ny hoe afaka mandeha bus, tsy mandeha tongotra lavitra be na dia hoe tsy tomobile tsara be ary. Nefany tsy connecté amin'le fahasoavan'Andriamanitra tsika, amin'ny fifaliana, amin'ny bonheur, amin'ny joie de vivre zany, satria nahoana ary? Dia satria ohatrany hoe misy tsentsina zany le fantsona mampifandray atsika amin'Andriamanitra, amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'ny grâce de Dieu zany. Misy tsentsina ny antenne tsy mahazo tsara, misy tsy mety zany ao amin'ny fantsona. Inona le manatsetsina an'ireo fantson'ireo? Dia ao anatin'izay zany ny fitiavan-tena. Tiantsika loatra zany ny tenantsika, dia ny sitrapontsika foana zany no tiantsika tanterahana, fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra, dia indraindray mety lasa manaonao foana kely. Ao anatin'izay koa ny fizahozahoana, mihevitra ny tena ho zavatra zany ny olombelona, dia hoe izao no mety amiko fa tsy izao, dia lasa manao ny tsy fanao, mitady ny tsy misy sy ny tsy takatra zany. Fa mety eo ihany koa ny ratra-po sy ny ratra-panata amin'ny mbola kely, ohatra hoe na iliky ny olona na hoe ny fitahan'ny olona zany, dia manjary lasa izay foana zany no himatymatesana sy hitandremana be loatra, dia manatsetsina ny fantsony io. Dia inona ary zany no tokony atao? Mila diovina zany ny fontsika olombelona, mila diovina io fantsony io, diovina amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy, mba ho malady kokoa ary isy kokoa bebetsaka kokoa le fifandraisana zany amin'ny Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'le tapany iray faharoan'le resaka zany dia hoe tsy faly foana tsika, fa vao maika tsy faly tsika zany amin'izao olana be dia be mitrango izao. Dia ny teny fampiresana zany dia hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana, fa tsarovy fa izao efa naharesy izao tontolo izao ozy izy Jesosy Kristy. Dikan'izany dia hoe tokony mahatsiaro mpandresy foana zany tsika na inona zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao. Dia ahoana nefany no iainana an'izany hoe toe-tsaina hoe mpandresy zany, nefa tsika nofo sy rà. Ohatra hoe tsy ampy ny sakafo dia mpandresy ahoana moa zany? Miakatra ny vidim-piainana nefa ny karama zany tsy niakatra, dia mpandresy ahoana moa zany? Ny sasany misefosefo be eo ambony fandriana efa marary, dia ahoana ny mahampandresy an'izany? Dia tsy maintsy fahagagana zany no anananao an'izay toe-tsaina mpandresy izay, na hoe miracle zany, hoe amin'ny fomba ahoana? Dia mety hiteny ianao hoe za efa tena mivavaka tsara, mifadianina, mitondra tena tsara, nefa nahoana no tsy épargné amin'ny loza sy ny alahelo sady tsy ampy fifaliana? Dia satria mila hovaina vaovao mihitsy zany le fo ao anaty, tsy le diovina ohatran'le teo intsony zany, fa tena hoe hovaina. Ohatran'ny hoe resaka téléphone foana moa le izy dia hoe désinstallena mihitsy zany le application an'le fonao teo aloha, dia hovainao fo vaovao, réinstallena application vaovao, fo misy an'i Jesosy Kristy, fo ahafahanao mitovy fitepom-fo sy fomba fijery aminy, le mampatonga anao mpandresy na inona zavatra mitranga. Dia amin'izay fotoan'izay imezanao fotsiny zany sisy reny aretiny reny, ny fahafatesana sy ny fahantrana, satria efa hainao tsara fa tsy maintsy mitsangana maty ianao ary mpandresy. Dia tsara ho fantatra hoe hafa mihitsy ny fomba fijerin'Andriamanitra fa tsy mitovy ny fihevitrintsika. Dia noho izany mahatoky tsika fa rehefa manana an'io fo vaovao dia milamina daholo ny zavatra rehetra, misy filaminan-tsaina, fiadanam-po ary fifaliana.
dia izay no afaka nyzaraiko tamintsika androany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. sy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Izany tenin'ny tompo izany ry avako no tenin'Andriamanitra hifanentanantsika amin'izao alahadin'ny baiboly izao. Maro ny zavatra mitrango amin'ny fiainantsika, mivaovy izao rehetra izao, mandalo ny fiainantsika, fa ny tenin'Andriamanitra ilay toritenin'ny pastera Onja teo dia maharitra mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra no tapakila mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ko sarobidy ary zava-dehibe ry avako iananantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy dia fanao loatra ry avana kanefa mba te ampanangana anareo mba hatsangana hoe ny baiboly eny tananareo hoe mba ifampijerytsika hoe tena ladin'ny baiboly tokoa ve anio. Samy manana erika ny baiboly mo ry avako, misy ny efajoro kelikely, misy ny efajoro lehibe, fa zava-dehibe zany ry avako tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra raha teo. Ny any tanantsika ry avana dia izao: ho anao mbola tsy manana baiboly na dia sarotra raha ny fiainana, ataovy izay ananana. Ho antsika efa manana baiboly kosa, vakio, sokafy, ivelomy isan'andro izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ny fahatelo, ndeha isika ifampivavaka mandrakarivo mba elezany izany baiboly izany, elezany ny filazantsara ka tonga ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao, indrindra feto amin'ity firenena misy antsika ity, samy anana ny tenin'Andriamanitra mba hitarika ny fiainana. Tsy mora izany ry havana satria sarotra ny fiainana. Dia mifampivavaka isika, dia misy ireny fandraisana anjara izay nomeny mampihelo baiboly reny antsika reny, dia samy mandray anjara amin'izany ry havana. Raha mbola ten'olotra fanomezana afy ianao, afaka manantona atao amin'ny fandrarana, fa tena zava-dehibe ary adiditsika kristianina ny manao izay ananan'ny olona rehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Raha misy olona sahirana eny amin'ny manodidina anao eny, tsara ny manome sakafo azy, tsara ny manome vola azy, fa mba anontanio izy hoe manana baiboly ve ianao. Raha tsy manana izy, tena sarobidy, ary tokony ataontsika manome azy izany tenin'Andriamanitra izany. Ny faharoa ry havako, araka ny efa fantantsika, dia mandalo fotoan-tsarotra tokoa ny firenentsika ankehitriny. Tsy resaka ny aretina intsony sika, fa zava-dehibe ny fanentanana teo hoe na dia eo ary izany dia mila manana fifaliantsika noho ny amin'i Jesosy Kristy. Fa izay anentanantsika kosa ry havana dia izao hoe mba hivavaka sy hanoana ireny traboina ireny, ireny tsy manaka aloha fanireny. Mety hiteny angambany ianao manao dia mba isaorana ny tompo aloha fa tsy nandalo taty aminay izy. Fa raha tsy nandalo taty aminao izy dia nandalo tany amin'ny hafa izy. Ny tompo dia miteny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tokony manana fiainana tsara izy ireny ry havana, hipetraka ao anaty trano tsara, ko adiditsika ny mivavaka sy manampy azy ireny. Misy ny antso nataon'ny FFKM, misy ny efa nataon'ny FJKM, misy ny efa antson'Andriamanitra izay ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro isan'andro, mba haneo ny fitiavantsika an'Andriamanitra amin'ireny namantsika, indrindra fa ireny traboiny ireny. Ka izay vohomanao ry havako dia toloha atao amin'ny fandrarana mba azahoana manoditra izany an'ireny havantsika ireny, satria vitsy amintsika no afaka andeha angidim-by andeha ho any amin'ny sud-est tany. Vitsy amintsika ny afaka andeha fiara tsy mataho-dalana andeha any atsimo any. Fa ny azontsika atao dia mivavaka sy manolotra fanampiana ho azy ireny. Dia samy ry havana manao arak'izay tarihan'ny fanahy masina azy isika. Ny fahatelo ry havana ary tena zava-dehibe, manomboka rahampitso dia hanomboka ny herinandron'ny finoana sy ny fianakaviana isika. Ny tanjona ao anatin'izany herinandro izany, eo aloha mba hahafahantsika mba mifanarotava matetika, eo ihany koa mba hahafahantsika miara mivavaka. Fa ny tena tanjona dia tanteraka ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 10:15 manao hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Tiany tompo hanam-piadanana ry havana isika any amin'ny isa-tokantrano any. Mety hiteny ianao hoe tsy ampy ny ohatr'izao, na mijaly zay ny amin'ny salama izao, na ny faniriana tahaka an'izao mbola tsy tanteraka, fa tiany tompo hanana mihoatra noho izany ianao ry havana. Dia ny fiadanan'i Kristy izany. Koa izany ny tanjon'Andriamanitra, izany ny tanjon'ny FJKM, izany ny tanjon'ny fiangonana ao anatin'izao herinandro ny finoana sy ny fianakaviana izao. Dia amboaro ny fandaharam-potoananao manomboka amin'ny enina sasany hariva izany fanompom-pivavahana izany, ny alatsinainy, ny talata, ny larobia, ny lakamisy ary ny zoma. Ny alahady kosa isika no mamarana azy ao anatin'ny fiaraha-mivavaka amin'izany alahady izany. Hiavaka kely ny herinandro ny finoana sy ny fianakaviana ry havana, satria ao ny fampianarana maro samihafa, fa isy ihany koa ny fifaninanana.
ao anatin'izany herinandro ny finoana sy ny fianakaviany izany sy ny faninanana kory ny zava-dehibe fa ny ilana ny faninanana ilana ny lalao dia mba atsiarovana tokoa hoe mba tafapakany amintsika ve ny afatra ny filazantsara mba tojo ny isa-tokantrano ve ny fiadanan'i Kristy. Dia olazaiko aminao ry havana ny santionany amin'ireo loha hevitra izay fampizarantsika ao anatin'izany herinandro ny fianakaviany izany. Ny alatsinainy dia ny hoe ho fanambadiana tsara fototra sy mafiorina ao amin'ny tompo. Ny talata mpivady miazona ny fanekeny teo anatrehan'ny tompo. Ny alarobia ray sy reny mahay mity sy manabe ny ankonany ao amin'ny tompo. Ny alakamisy zanaka miaina amin'ny tenin'ny tompo ary ny zoma tanora tsara homana ho amin'ny fiainatokantranony. Dia manentana anao ry havako ataovy zava-dehibe ny fahatongavana amin'izany herinandro ny fianakaviany izany fa tiany tompo mba tononona amin'ny tokantranonao amin'ny fiainanao koa ny fiadanana. Dia mifanentantsika ho tokantrano, tongavy dady, tongavy neny, tongavy sika zanaka, tongavy nareo tanora fa te amin'ny fiadanana ho antsika rehetra ny tompo. Eo an'Andriamanitra neny ny voninahitra fa ny fiadanany kosa ny fanahiny ho amintsika rehetra azahoantsika mahantanteraka izay tandrefentsika tamin'izay rehetra nambara teo. Andeha hanavao ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra ao anatin'ny fifaliana tanterantsika izany ary zava-maneno.
Sangana riavana n'olitra ny fanatitra isika. Ataontsika ny hira ry tompo ny arena ho. Azo mipetraka isika. Mialohany izay hamaranana ny fanompoam-pivavahana dia hanatanteraka ny anjara hirany ny antoko-pihira. Misaotra an'Andriamanitra isika natateraka ity fanompoam-pivavahana maraina ity.
andeha marana izao fotoana izao isika ka hiara hitsangana ny hira 4telopolo nataontsika ny andinin'ny voalohany mialoha ny tsodrano ny andinin'ny faharoa kosa ao aorian'ny tsodrano sangana isika. raisoa amin'ny finoana ry avako malala fa ho tanteraka aminareo zao tsotra antonona amin'ny anaran'i Jesosy ao manao hoe Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka koka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana hivavaka mangina. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika irery ihany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.